Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndrakely. Eny ary tompoko de raina Jesosy omena voninahitra izy satria izy no Andriamanitra, ny Andriamanitra izy no tompon'izao rehetra zao, izy no miazona an'izao rehetra zao amin'ny heriny teniny. Ambonin'izany miankina amin'ny avokoa ny mombantsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ity, ka dia natao isaorana tahaka zany ny tompo Andriamanitra. Manarak' zany fifaliana lehibe ho anay fiangonana Refy Androndrakely ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy amin'ny androandroany ity, ary indrindrindra ny miaraka aminareo amin'ny alalan'izao fandarana teo afaka va ianao zao. Ka ho zahay hoe amonjy, anafaka, anasitrana ary hitay anao anareo amin'ny alalan'izao fandarana izao ane ny tompo Andriamanitra. Ireo tsara am'izay aza ny afatra entinay ho anao amin'ny androandroany ity ary raiso. Koa raha misy baiboly eny an-tananao dia sokafy ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:10 de vakitsika ny 7 toy zao mivoasoratra: ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy aisitramina. Iza moa no mahafantatra ny aminy. 11 Zao tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba hanome ny olona rehetra araky ny aliany avy dia araky ny vokatry ny asany. Avy amin'ny alalan'io teny io tsika no iaingy amin'ny androandroany ity aka fampianarana mikasika ny amin'ny asana faneratsy zay hita eo amin'ny fon'ny olona. Tany am-boalohany aho de efa ndresaka taminareo mikasika ny amin'ny faneratsy sy ny fomba fiasany raha mahazo toerana eo amin'ny olona izany fanaratsy zany. Tam'izany no nambarako taminareo hoe amin'ny karazany ny faneratsy miasa eto ambody tany ity sy miasa eo amin'ny zanak'olombelona. Ao reo zay hita fa mitondra fahaverizan-tsaina mahatonga ny olona ho lasa dala, fa ao kosa ireo zay mitondra zavatra ratsy hafa eo amin'ny fiainan'ny olona, toy nylay hoe fiainana misy olana sarotra vahana, na misy aretina sarotra sitranina, na ihany koa fiainana miafara amin'ny fampitehana. Fa izao na manao ahoana sy ahoana ny heriny sy ny fisehony zany fanaratsy zany, ny heriny sy ny fahefana dia azo resena mora foana amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy sy ny fampiasana ny anaran'i Jesosy Kristy ny faneratsy. Ohatra efa nisy zao tantarako aminareo zao, efa elaela ihany ty tantara ity. Ndre mandeha dia nisy ray mpianakaviana anankiray narary. Fijerin'ny olona azy moa vita ivelany de hoe adala sy verisaina. Fa rehefa sitrana moa izy ka nanotaninay dia notantarainy hoe tamin'ireny fotoana ireny tsy adala ozy izy na verisaina, fa hitako daholo ny nataon'ny vady aman-janako, ny nataonareo, fantatro daholo ary tsaroko daholo zavatra rehetra nitranga ato amin'ny fiainako. To zao zany zavatra nitranga tamin'ity lehilahy ity. Fahafantarako azy na misavian'ny olona izy, zany hoe nisy fanaratsy na lefa ny olona tamin'ny aminy mba tonga azy ho verisaina na ho lasa dala. Ity lehilahy ity zany raha ohatra ka petraka ambony seza eo izy dia tsy miala eo izy, tsy miala eo mihitsy izy, na de alina aza ny andro fa eo de eo. Rehefa alina ndray ny andro de bataina izy de apetraka any ambony fandrina de tsy mihetsika eo mihitsy izy, fa any amy 12 alina anoany na amy 2 maraina anoany rehefa tena resy tory tanteraka iny ny olona ao an-trano de tsy hito ambony fandrina eo izy, tsy hito ambony farafara, fa de lasa izy mandeha nivelany any. De efa mahay moa mivady aman-janany, de lasa mivady aman-janany mandeha mitety tanàna misy fasana,
de inona mitranga eny ambony fasana izy no matory de alainy vady aman-janany eny izy ny marainy ny any atoandro de hoentina mody any an-trano ray de apetraka ambony sezy de tsy metsika eo alina ny andro apetraka ny mofandriny de tsy metsika eo de ina ihany ko mitranga amin'io lehilahy io rehefa omena sakafo izy a de zara fa malany telo sotro tena zara fa malany telo sotro efa tena forcena be mihitsy zany de tak zany akeo raha mpisotrona rano izy zara fa misy rano tafiditra ao anatin'ny vavany makao mitendana naidy naidy zany lehilahy zany tam'izany fotoana zany de fataro am'zany ny olana nahazo mivady aman-janany fa tena njaly ny vady aman-janany isorany nefa Andriamanitra isorana tompoandriamanitra fa ny tompo mihitsy no nitondra olona nakao aminy de tao am'ireo mpiara-miasa aminay a tonga tao amin'ny tranondreo olondreo mba hitory teny mba hijory vavolombelona mba hivavaka an'le tokantrano de sorana moa Andriamanitra fa tsy salasala ny vady aman-janaka ty lehilahy ity fa nampandroso tokoa de rehefa nampandroso teo izy a de hitany vandravandra io misy olona marary de nitantarany fianakaviany fisehoan'ny aretina de nataony mivavaka akoatrany hoe tomina ho an' Jesosy zareo tomina mba andrain' Jesosy de nataony mivavaka rehefa vita mivavaka de nanomboka nahinakanina kely ndray le lehilahy afaka sotro rano de niverenandray ny apitso de mbola nataony mivavaka de fa nanomboka afaka nietsika ny tonga sy ny tanana afaka mba maneky resany izy de nataony mivavaka afaka apitso de mbola nataony mivavaka de afaka nakany am-piangonana izy de raina Jesosy fatahorina zay de sidrina somatsara zany lehilahy zany efa miasa zany lehilahy zany ary anisany mpitendry zava-maneno clavier ao amin'ny fiangonana sampana endrika tanay a zany lehilahy zany am'izao fotoana zao de rehefa sidrina moa lehilahy io ka nanotaninay ny zavatra nanjo azy de zao ny tantarainy tam'ireny fotoandreny ozy de tsaroko daholo ny zavatra nitranga rehetra zavatra niseho rehetra fa nala elo be mivady aman-janako ao izy fa tsy hitako zay azo atao de bakimoana fotsiny sisy no ataoko drandre tsy azony zareo ny bakimoana ataoko fa tam'ireny fotoandreny aozy izy dia misy biby ngeza be biby lava ngeza be no mamatitra ny tongotro ozy izy mamatitra ny tongotro matongatry ny tongotro tsy afaka mihetsika ka nasotomin'ny olona ary dia mihetsitra be satria voafatotra ny tongotro de tak zany ko izy izy a eto amin'ny tratrako eto izy izy a de misy biby lava ngeza be koa mamatitra ny tany vatako miaraka amy tanako de tsy afaka mihetsika ozy izy zay zany natonga tsy afaka nietsika fa akoatran'zany ny zavatra zany ozy izy a de misy olona mahita olona be deabe ao izy izy takan'ireny olona mitondra lefina zay manambana amy lefina antsy hoe matina ialahy raha minakaniny eo matina ialahy raha minakaniny eo ataovy lagy de tena raha olany ao izy tena resiny saiko ary tena hoe maty ara vo minakaniny eo de nisy fotoana ary ao izy izy a sendra varindra olondreo de tonga de nalasakafo be ao izy izy de tezitra be zareo hoe io ty fa tendakanina de misy biby anakiroa takany bitro takandreny hoe lapin reny izy fa sady manana ratsa-tanana ozy izy a lava be de tonga de loarana ozy izy vavaka io le sorony tany ambavako tany ozy izy a le sakafo betsabetsaka nohaniko fa tendakanina io ozy izy ne sorony tany de tsy navelako de zay ozy nanisany natonga nefiko miala tam'izay fotoana zay tantaky za zany nahazo an'ity lehilahy ity fa de raina Jesosy ho ia fa Jesosy tokoa ny vaolana amy lafin-javatra rehetra Jesosy ny tompo sy mpamonjy Jesosy no mpanasitrana Jesosy no mpanafaka ka rehefa tonga tao am'izany tokantrano zany Jesosy tamin'ny alalany vavaka nataondreo namanay dia de raina tompo fa afaka zany lehilahy zany sitrana somatsara izy ny tiako ambara amitsika zany raha nijoro vavolombelona taky zany ao ny mba inonao sy ny anekenao fa Jesosy rery any no vaolana ho andreo olona zay voafatotra sy voagejany fanaratsy na manao ahoana sy manao ahoana ny hery sy misehony zany asa ratsy ataony devoly mpamatotra izany iny araky ny fanambarako tery aloha amy karaza moa ny fanaratsy misy eto ambony ty tany ety zay mamatotra sy managejany olona anisan'zany ity fanaratsy zay ambarako manaraky ity tsy ino zany fa ny fanafafiasarana talohandreo moa zany fa nisy karazana fanaratsy a
mitantaraiko taminareo fa ty androany ity fa efatra ny fanany favesarana ny asa ratsy tena asongadiny ty karazana fanaratsy ray itya de ny mitondra vesatra eo amin'ny fon'ny olona ny mitondra vesatra eo amin'ny fon'ny olona to zao zany fisehoany raha vao azo ny devoly an-tanana eo amin'ny fon'ny olona anankiray dia ataony malahelo lava ataony morakivy ataony kivy lava ary ataony mamoy fo ihany koa de akoatran'izany ataon'le fanaratsy mamatoa fon'le olona zay atonga an'le olona tsy mazaka teny marary raha ohatra ka mandray teny mahakasika azy de akoatra zany ako le fanaratsy zay mamatoa fo de mampahory ka mahatonga le olona zay voafatotra fo ataony tsy mazaka olana mihitsy na olana kely io na olana lehibe ary ny fianakaviana aza de mahafantatra hoe aza atao mandrea zavatra toy zao izy aza atao mandrea zavatra toy zao izy so torana so maty eo satria nahoana satria lay fanaratsy mihitsy no efa nahazo toerana teo amin'ny fony de zay no anisany asa ratsy entin'lay fanaratsy eo amin'ny olona zay voafatotra eo amin'ny fo rehefa voafatotry ny fanaratsy eo amin'ny fo ihany ko ny olona iray de tsy lay toetra tsara hoe toetra voajanara ananan'le olona no miseho fa matetika lay zavatra ratsy avy amin'ny devoly zay mamatotra amin'ny fony no matetika hitan'ny olona miseho eo amin'ny fiainan'le olona zao matsy tiany devoly ho fitaovana anehoana ny toetrany ratsy ny olona zay azony an-tanana zany no matoka ny kristianina sasany tsy manana toetra na toepanatsara izy kristianina izy efa nandray an-tompo izy hita hoe tena mba mahafanafoan'andriamanitra izy na mipastera miandraikitratra de na mpiaravavaka aminy aza dia mahita hoe tena mba mahafanafoan'ny tompo izy fa saingy misy indrikely le toetrany le toepanahany dia matetika ratsy dranay tsy hitany be sy maro fa ny mpianakavy ao trano de mahita hoe manana toetra sy toepana ratsy izy ka ny olona taky zany a matetika de tsy afaka no tena vavolombelon Jesosy Kristy ary tsy vita zany fa mitondra helatra ho an'le fiangonana misy azy aza ny toetra sy ny toepana ananany ka mahatonga ny olona mitsaratsara hoe zany ve mba mpivavaka io fiangonana io fiangonana taky zao satria mahita olona izy mpino anatin'le fiangonana kristianina anatin'le fiangonana kanefa manana toetra sy toepana ratsy inona mahatonga zany satria le olona zany azo ny devoly an-tanany eo fo ka le toetra n'lay devoly na toetra le fanaratsy no hoe zany le devoly aseho amin'ny alalan'lay olona zay voafatotra izany ohatra anakay zao de mandeha nitoroteny tany ivelany tanànany Antananarivo nanao seminaira ary le seminaira nataoko tamin'izany fotoana zany de seminaira mpanafahana sy seminaira mpitahina zay zany tena vetikevitra no resako tao anatin'ilay seminaira de tamin'ny andro faharoa no nanapa-kevitra ary lazako pape maso hoe androany de lay fanaratsy mahatonga ny mpino kristianina manana toe-po ratsy manana toepana ratsy mahatonga azy masika zany no avoakatsika roantsika hiala am'ty fiangonana ity raha vo teny an'izany a de misy vehivavy anakiray mipetraka teo anoloana teo de io vehivavy io miaraka tamin'ny vadina olona manana maizy azy am-piangonana io vehivavy io isan'ny reo mpiandraikitra manana andraikitra ary tamin'ny fotoana natongavako azy de ny fiarakodian'izy mivady reo no nampiasaina nentina mba hitsena teny amy serana mpiaramanidina fa teo opportuniteny a raha niteny an'le teny hoe androany de le fanaratsy a mahatonga olona manana toetra ratsy toe-po ratsy manana toepana ratsy no ho avoakako no oroana hiala eo amin'ny fiangonana de natranga nitsangany io vehivavy io nitsangany izy ary namokona tontondra izy de zao ny teniny zaho tsy maintsy masika
zao tsy maintsy masika zao tsy maintsy masika gahaka be le vadiny teo aninana tsy naisika fa niandrana fotsiny jery azy ary nitondra namana ihany ko izy tam'izany fotoana zany namany olona manama izy azy raha fijery azy aty velany olona tena manama izy azy miravaka volamena tafy tsara miaingo tsara sy ny sisa de zany olo zany a gahaka ihany ko hoe fa inona ary ty ataony ty olony ity ny ray fiangonana moa tam'izany de nivoatery nitsangana hoe ino ty ataony ranony afabaraka le pasterany tsy nateny tsy naisika fa mijery fotsiny tamin'ny fetsika nataony de hoy aho hoe everinao fa fananiny zany olo zany ve ny anao fetsika tahaky zany hoe za tsy maintsy namokona tontolo sady miteny hoe za tsy maintsy masika za tsy maintsy masika everinao ve fa fananiny ve zany raha mitoerana misy azy hoe mpino kristiana efa tranaino anatin'le fiangonana mpino kristiana tena mba manana andraikitra anatin'ny fiangonana mpino kristiana mba iankihinana ao anatin'ny fiangonana tsy fananiny velively zany fa lay fanaratsy zay mbola tao aminy hatramin'ny ely ka hatramin'ny fotoana io no nanosika azy hoe tsy maintsy teneninao zao tsy maintsy manao an'izao anao anika tsy voasakany itsony fa de tsy maintsy nasehony le toetran'le devoly manohitra manda tsy mety hiala raha ohatra ka nanambara hoe zay karazana fanaratsay a noroana am'ty androandroany ity ao anaty foteny kely a tiako milaza aminareo fa rehefa nasy toerana eo amin'ny olona ny fanaratsy de ny fanaratsy no mitondra ny olona arak'izay ty ary zay ny mahazava-doza ny fisina fanaratsy mbola vela hitoetra eo amin'ny olona na de fa mpino kristianina zay izy zao ihany ko sarotra amin'ny olona voafatotra eo amin'ny fo ny mamela heloka rehefa azony devoly an-tanana eo amin'ny fo zany ny olona anankiray de tena tsy hany mihitsy ny mamela heloka izany roany fa fotoana foe teorina de tsarony ihany iny zavatra ratsy nataon'ny olona azy iny de mazava zany fa tsy namela heloka zany izy kanefa azavaiko amitsika zay mahita sy mandre a am'ty androandroany ity fa mitondra olana be debe eo amin'ny olona ny tsy famelan-keloka misy amin'ny olona anankiray ary tsy vitan'zany fa manakana an'andriamanitra tsy amonjy tsy asa ny tsy famelan-keloka zany ke tika an'le teny ato amin'ny jeremia 7:10 hoe izao tompo no mpandinika ny fo sy mpamantitra ny vo mba anomea ny olona rehetra araky ny aliany avy de araky ny vokatry ny asany zany hoe zay mikasy any amin'ny fonao ihany zany mikasy zay hitan'andriamanitra amin'ny fonao de zany no ataon'andriamanitra raha ohatra ka ratsy fo ianao tsy mamela heloka ianao dia inona mitranga tsy afaka hiasa andriamanitra tsy afaka aneo zavatsoa eo amin'ny fiainanao andriamanitra ary na de mpino kristianina azy ianao de tsy afaka anao na inona eo aminao izy ka matonga anao jeren'andriamanitra fotsiny iny ohatra anankiray ty tantarako aminareo ity de mandeha nisy mpino kristiana anankiray avy any amin'ny fiangonana ravavy avy eto Antananarivo narary io vehivavy io narary nandeha le aretim-behivavy reny narary nandritry ny rotondro fa rehefa nisaka tamiko ihany ko io vehivavy io de hitako hoe nisy fanahy ratsy mpitondra vesatra teo amin'ny fony nisy fanahy mafarofy mpitondra aretina ihany koa teo aminy ary ambony zany de tsy navita namela heloka mihitsy a io vehivavy io de tsy nagaga raha ohatra ka rotony izy no narary kanefa tsy nitsitrana mihitsy a tany fiangonana misy azy le fiangonana misy azy fantatro fa fiangonana vavako any marary ary misy fanasitranana ny marary mihitsy ao anatin'le fiangonana fa ty raha matoty tsy netsisitrana de ndre mandeha nisy mpino kristiana tato amin'ny fiangonana endriketako namany no niteny taminy hoe andao aokia ho any pastera ho any fiangonanay a de hoetiko mena pasteranay ndry fa aloha mba hivavahana de nanaiky moa le raha matoa na de fa mpino kristiana fiangonana raha vavy anankiray aza izy satria vokatry le aretina de fa mafy taminy
de tsy salasala izy hoe eny ary fa de hoany fiangonanareo aho eo ana pasteranareo de lesiko tao ambroko izy de nitantarany tamiko ny aretina anazo azy de nivavaka ho azy a fa inona traka tsy nitsitrany izy very izy afaka 3 andro de mbola narary any de mivavaka ho azy a de very izy afaka 3 andro 4 andro de mbola narary any tsy netsisitrana mihitsy vehivavy io za manokana azy lasa lasiritraiky eo Andriamanitra fa manina anao tsy nanasitrany ty vehivavy ity nefa efa manivavaka tamy foky rehetra ao finona ry tena mahazo ale vehivavy io fara moa nasaiko mivoaka ny broko lay ranabavy anakiray zay mitondra azy azafady oa aleonao mbavoaka kely fa aloha zay mianada resaka atoatra resaka maloka anato de nanotaniko le vehivavy io hoe mba tantara ho amiko ny tena tantaram-piainanao ranabavy inona marina tena mahazo anao am'izao fotoa zao de ino tantareny tamiko tam'izay hoe manambady aho izy izy ny vadiko de maditra mampirafy ary hoetiny ao an-tranonay a zany rahavaviko zany zaho izy a matory eo amin'ny karazana kanapé anakiray zay fa azo atoriana izy de mandaly eo izy lay vadiko sy lay rahavaviko de miditra amin'ny efitrano anakiray fa mpiakina zany ro efitrano reo de miditra ao izy de idiny eo ny trano izy de tena malahelo mafy be mihitsy a am'zany fihetsika ataon'ny vadiko sy ny rahavaviko zany de akoatran'izay izy tonga ao an-trano zay a de rehefa miditra tonga ao an-tranonay io rahavaviko io ka mahita ombofandrina de zany latsalatsaino izy ataoninona ihany ko ianao zay vehivavy marary io tsy mila anao vadinao fa zany tiny zany vehivavy matanjaka tak'izao ny tiny de mafy am'ilay vehivavy mihitsy zany teny marary ataon'lay rahavaviny zany ia de fampitolona izy kely ny ainy tena kely satria roa taona nandeha raha tsy ady izy tsy zaka saina maneritreritra mihitsy a ny tena ataon'lay rahavaviny ny fihetsika ataon'lay vadiny sy lay rahavaviny ary izy miditra amin'ny efitrano anakiray de midy an-trano eo tsy zaka n'lay raha mato de nataoko izy de manozona raha samy vehivavy any raha mbola vehivavy any ianao de to zao tako zao manozona zany nataoko tonga de fatotro ny tantara oko zay ho a mazava amiko ny tantaram-piainanao fa izao a de nanomboka teo nitoroteny taminy a nanambarany amy Jesosy taminy a ary nisa nambarako taminy de ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka fa nambarako taminy hoe raha mety mamela heloka ianao dia amela heloka anao ihany ko Andriamanitra ary amonjy anao sy anafaka anao am'izao retina izao de tamy voalohany aloha tsy nety namela heloka mihitsy izy no tamba tamy bazako tsy nety namela heloka ny vadiny mihitsy izy mafy be amiko pasterany nataony a tsy zakako ny nataony a de nampahiresiko teo ihany izy netaniko teo ihany tamy fara moa de nanaiky namela heloka ny vadiny ihany izy de zao ndray tsika hoa amela heloka an'le rahavavinao le rahavavinao a satria ny toetran'Andriamanitra ny toetran' Jesosy de mamela heloka zany no antony natonga azy raha nombola tombony azo fijaliana ka nanesoaso azy le jolay de zao ny teniny raha eo mamela ny elo fa tsy fata zay ataony zay mihitsy ny toetran'Andriamanitra toetran' Jesosy ka zay toetran'izay no tiany ananatsika mila mamela heloka anao de ivavaka tsika de angataka famelan-keloka ho an'lay rahavavinao de tsy nety ndray izy tsy nety izy de tamy fara moa rehefa napahira de nitomanina ataony ohatrany hoe ampanaoviko zavatra tsy vitany izy fa isorako moa Andriamanitra sady nivavaka ho azy a de nanaiky namela heloka ihany izy de ny tena nisokatra ny vavany hoe tompo mamela ny heloka raha aninao zay rahavaviko zay manao tsinitsinina mangalatra ny vadiko de vitsy zay de nivavaka ho azy a roako ny devoly fanamafarofy teo aminy roako le fanaratsy nitondra retina teo aminy roako le fanaratsy mpitondra vesatra teo am'ny fony fa koty zany rehetrarehetra zany mitondra retina eo amin'ny fo ihany koa ny fanany favesarana mitondra retina raha oentina any amin'ny hôpitaly zao a ny olona hipetrany fanaratsy mpitondra vesatra eo am'ny fo de hitan'le dokotera hoe tena marary tokoa ny fony ary amin'ny endrika maro ny oseolon'le retina eo am'ny fo fa izao ny tena olana sarotra sitranina ny retina vokatry ny fanaratsy
mpamatotra eo amin'ny fo sarotra sitranina tsy hoe tsy ho sitrany dokotera kozy fa sarotra sitranina ary raha sitrana azy de fa nandaniana vola be mihitsy ny amatarana ny fisi moa de zao hoe raha reo vola azy reo zao a no miseho eo amin'ny fiainanao na de apahany sombotsombony any azy de hoy aho hoe efa misy fanampitondra vetra zany eo aminao ka ny vaholana ianao tonga ao am' jesosy tonga ao am' jesosy ary ny vaholana faharoa de mila kapahana sy foanana amin'ny anaran' jesosy a zany faneratsy mpitondra vesatra any mila ilika amin'ny anaran' jesosy ary farany raha ny vadinao na ny zanakao na ny na ny ray aman-dreninao no azo ny devoly fo dia tsara raha ianao mihitsy a no mitondra azy ho any amin'ny fiangonana misy mpanao fanafahana ianao mihitsy no mitondra azy ao amin'ny jesosy kristy zany fa tena ilaina hoe ianao mihitsy no mitondra azy ho am'izany mba tonga ny vadinao mba tonga ny zanakao mba tonga ny ray aman-drenao ho afaka fa mampijaly ankeny miara-monina amin'ny olona zay mbola voafatotra fanaratsy eo fo hoe mampijaly tena manahirany fa dia ataona fa fianakaviana oatrano tsy azonolozana na hoe ailikao hofa maraniko ny afatra aza de zao tianareo ny tompo ary zay ny matoka anay tsy mitsatra manasa anareo mba ho avy amonjy fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana refiandrodrakely volona mandrakarivo zay nivavaka ho anao ndrindrindrindra fa raha isandre olona voafatotra fo ianao na ihany ko marary eo fonao ao manasitrana jesosy tsy miova izy masy any oary mandrakizay zay nataony tamin'ny hafa de mbola hainatao manaka ankehitriny zao vavolombelony zany izay ka manasanao zay tongava mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana refi androdrakely lakolosy fihetsonanao zao alady maraina mitra fito ora sasany sy amy foloro ary amin'ny ray ora sasany ny tolakandro ny andavanandro mitra amy ray ora sasany talata sy nakamisy manao fotoam-pivavana ihany ko zahay ao fiangonana refi etsy ambolokandrina ka ho anareo zay manodidina ny tanàna any ambolokandrina de tena saina mitongava tompoko fa isy herin'andriamanitra monjy sy anafaka anareo ao ny dera ny ajarana voninahitra ho an'andriamanitra irery any ivavaka atsika am'izao fotoana zao raha eo omena voninahitra ianao de raina mandrakizay misaotra ny amin'ny teninao netiko teto androany ko amin'ny anaran' jesosy mandidy ny fanaratsy mpitondra vesatra iala fo ny olona sitraniko amin'ny anaran' jesosy ny olona azony devoly eo fo sitraniko amin'ny anaran' jesosy izy afana tanteraka ary tsofoko rano izy fiadanana ny hitoetra ho aminy iova ny tantara-piainany ao anatin'ny tokantrano misy azo ao misaotra ray amin'ny anaran' jesosy amen zay zany tompoka dia amin'ny herindray manao mandram-piona veloma tompoko teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely